Salama daholo eo andondray rao fandarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Mahajanga, député Afakandro Christian sy vimpanina Soflera Prinsia mirahina ho an'ny fampandrosoana na samihafa antoko aza. Fifidianana ben'ny tanàna indray dia tapaka fa amin'ny 20 Desambra ho avy izao ka nampametra-panontaniana any kandida Rina Rakotomanga. Eo amin'ny raharaha nadoro tanety indray dia may nisy nandoro ny parka nasionaly ao Isalo. Tranga mampalahelo reny mpianakaviana iray izay maty niantona tamin'ny hazo tany Asambava. Inona marina no tena nahafaty azy hoy ny fantaniana izay mipetraka. Eo amin'ny resaka fanolanana indray dia zazavavikely 17 taona no naolany anadahan-dreniny nandritra ny famadihana. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Eo amin'ny asan'ny sombavambahoaka dia fantatra amin'izao ankehitriny izao fa député Afakandro Christian sy vimpanina Soflera Prinsia izay voafidy tao Analalava sy voafidy tao Mahajanga voalohany no mirahina ho an'ny fampandrosoana ny faritany izay iavian'izy ireo sy ny fampandrosoana any distrikta tsirairay avy izay na dia samy hafa antoko aza. Raha tsy hivana dia i Afakandro Christian izay natolotry ny kolektifa ny kandida fa i Soflera Prinsia kosa natolotry ny Irmar, izany hoe ao anatin'ny antoko anankiroa izay tena mifanohitra tanteraka ireto olom-boafidy anankiroa ireto nefa na dia eo aza izay tsy fitoviana firehana ara-politika izay tsy masaka anazy ireo hiara-iasa izay ary niezaka nampitovy ny tadin-dokanga mba hikatsahana an'izay fampandrosoana izay ilain'ny distrikta izay nahalan'izy ireo avy izay indrindra fa ho an'ny faritany Mahajanga tsy maintsy mandroso dia tsy maintsy natao izay rehetra izay mba ahitava-mbaholana amin'ny izay mety ho fampandrosoana any faritany Mahajanga izay. Midika izay fa ny hevitra no miady fa tsy ny olombelona ary amin'ny mahasamy ao anatin'ny antoko politika samihafa izay tsy maintsy misy foana ny disadisa sy ny lonilony fa na dia eo aza nefa n'izay rehetra izay dia tsy atao sakana amin'ny fikatsahana tombotsoa iombonana amin'ny faritany izay nahalan'izy ireo. Eo amin'ny resaka fifidianana ben'ny tanàna indray rehefa nampametra-panontaniana ny be sy ny maro moa izany tato anatin'ny andro vitsivitsy tato dia nivoaka ihany ny daty hanatanterahana an'izany fifidianana ben'ny tanàna izany amin'ity taona ity. Araky ny fanambarana izay nataon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta dia tontosaina ny alarobia araky 20 Desambra 2024 ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Miteraka resabe ity fanambarana ity no ireo ministra izay mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta dia efa ministra nametra-pialana avokoa. Eo ihany koa ny fotoana izay hanatontosana ny fifidianana ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ka mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna izay misy eto Madagasikara raha tsy hoe misy antony tsy azo noharana angambana. Te anontany aho fanapahana ara-dalàna ve ity? Raha vakina mantsy ireo niainga ao anatin'ny fanapahana noraisy ny filan-kevim-panjakana dia mazava fa ny antony mahatonga ny fiamorany daty mpifidianana ny faha 20 Desambra dia antony roa lehibe. Teo ny fametrahana ny antenimiram-pirenena vaovao sy ny birao maharitra ao aminy ary ny fiandrasana ny fametrahana ny gouvernemanta mahefa izay mbola tsy tontosa hoy hatrany Irina Rakotomanga taleny seraseran'ny president teo aloha sady mikasa ho kandida ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Noraisina ilay fanapahana teo anivon'ny filan-kevitra ny gouvernemanta kanefa manahiranahy ity gouvernemanta ity mba mangataka jurisprudence sy fanazavana hoy hatrany Irina Rakotomanga izay nilaza mazava tsara fa maika hiasa sy holany fa tsara kokoa raha ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny didim-pitsarana izany rehetra izany hoy ny tenany hatrany. Manoloana izay mbola tsy fitsangana ny gouvernemanta vaovao izay dia oviana ihany ny tena hahatafatsangana an'izay rehetra mandrafitra ny gouvernemanta izay tarihiny Andriamatoa Antsain Christian izay
ary mety ho izavy ireo rehetra izay ho voatendry ao anatin'izay ministra izay. Raha mahalala moa fa amin'ny vanim-potoanan'ny haintany isika amin'izao fotoana izao, ary rehefa mandeha mivoyage dia matetika isika mahita anirony karazana dorotanety izay hita miparitaka manerana ny nosy irony. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy dorotanety toy ny mahazatra ny zava-nisy fa araky ny fanazavana hatrany dia incendie criminel no ny ampangany ireo izay nahita any zava-nisy tao amin'ny parc national Isalo. Ny tany efa karakaina, mbola misy mandoro ny ala sisa tavela ihany, izay efa tena ifampitadiavana moa izany ala mikitroka izany amin'izao fotoana izao. Ka may nisy nandoro ny parc national Isalo ary mbola tsy fantatra ny nahavandoza hatreto, fa mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana ny mpitandro filaminana mba hafantarana ireo izay nahavandoza mahakasika an'izay famaizan'ny parc national Isalo izay. Anaisam-bava indray vaovao mampalahelo, trangan-javatra manahirana no nandritra ny maro tamin'ny andron'ny alakamisy 8 aogositra izay niseho tao Bevoay fokontany Ambomitsinjo, commune Bevonitra, district Sambava. Renim-pianakaviana iray izay hita faty niantona tamin'ny hazo. Misy moa ny milaza fa namono tena na nananton-tena no nahafaty azy. Ao ihany koa ny miahiahy sao mba efa maty tany amin'ny toeran-kafa dia mody nahantona mba hanafenana ny tena marina. Andrasana araka izany ny filazana avy amin'ny mpitsabo izay nijery ny zava-misy mba hahafantarana ny tena marina sy hahafahana manokatra fanadihadiana lalina mahakasika ity tranga mampalahelo ity. Manahy mafy raha teny fianakaviany sao ny olana ara-tokantrano no ny afara amin'izao tranga mampalahelo izao, ka noho izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety Ambohidahy gasy enganeka tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Tranga resaka fanolanana indray dia nisehony trangana fanolanana izay zazavavy kely mbola 13 taona monja moa naolany anadahiny reniny nandritra ny famadihana izay natao tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Lehilahy iray izay 12 taona no voapanga ho nanolana an'ity zazavavy kely izay 13 taona monja ity tao Ambohitrandrinina, commune rurale Vinany, district'ny Mandoto. Tamin'ny alatsinainy 1 Jolay hifohany 2 Aogositra no nisehoany izany fanolanana izany nandritra ny lanonana famadihan-drazana tany an-toerana. Voalaza fa voaolana ity tovovavy ity rehefa avy nanaovana fizahavana teny amin'ny dokotera. Ny anadahiny reniny ihany no voalaza ho nahavandoza. Nosamboriny chef de poste avancé fidirana avy hatrany ity nahavandoza ity taoriny fitoriny ray aman-dreniny zazavavy kely. Taoriny famotorana natao azy dia natolotra ny fitsarana ingahy ka notanana amponja miandry ny fitsarana azy. Hita miharihary amin'izao fa mitombo isan'andro izay trangana fanolanana izay. Mety ho inona no tena antony mahatonga an'izay trangana fanolanana izay tsy mitsahatra niakatra foana ny tahan'izay tato ato izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sesa tao gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.